Amin'ny fifaliana indray ry havana no anolorana izao mofinaina tenin'Andriamanitra zaraina ho antsika amin'ity andro anio ity izao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra, misaotra anao izahay noho ny fiainonao anay isan'andro ary ny amin'izay hitenenanao aminay ihany koa ny sitraponao masina. Angatanay indrindra ary ny fanainao masina anazava ny fonay, anazava ny teninao aty anatinay. Mitenena Tompo, fandreto miaino izay mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaky ny mofinaina voalahatra anio isika ry havaka ao amin'ny Korintianina 1:12. Ny andinin'ny fahasivy no voasoratra ao anaty mofinaina, fa andeha ho vakiantsika manomboka amin'ny andinin'ny 17 izany, ary ho faranantsika amin'ny andinin'ny 120. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy hahasoa, fa ny anankiray nomeny ny fanahy teny fahendrena, ary ny anankiray teny fahalalana, araka izany fanahy zany ihany. Ary ny anankiray finoana amin'izany fanahy zany ihany, ary ny anankiray fanomezam-pahasoavana ho enti-manasitrana amin'izany fanahy iray zany ihany, ary ny anankiray ny manao fahagagana, ary ny anankiray ny maminany, ary ny anankiray ny mahafantatra fanahy samihafa, ary ny anankiray ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny anankiray ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Fa tahaka ny tena iray ihany, anefa maro momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza, dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroana ny fanahy iray. Nefa ny momba ny tena tsy iray fa maro. Raha ny tongotra hanao hoe satria tsy tananao, dia tsy mba momba ny tena, amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Ary raha ny sofina hanao hoe satria tsy maso aho, dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany dia tsy momba ny tena va izy? Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza ary izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza ary izay fanimboloana? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena, samy ho eo amin'ny tena, araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja, aiza intsony izay tena? Fa maro ny momba ny tena nefa ny tena dia iray ihany. Ary ny maso tsy mahazo manao amin'ny tanana hoe tsy mila anao aho, ary indray ny loha tsy mahazo manao amin'ny tongotra hoe tsy mila anareo aho. Ray masonao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana mandrakariva ao amintsika ry havako ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompony finoantsika. Amen. Ity mofinaina ity ry havako malala dia miresaka manokana ny momba ny fanomezam-pahasoavana. Momba ny fanomezam-pahasoavana na ilay antsointsika hoe karisma, izay voambolana manokana fampiasan'ny apôstôly Paoly. Ao amin'ny testamenta vaovao dia i Paoly irery no manoratra na ahitantsika mampiasa izany voambolana hoe fanomezam-pahasoavana izany, entiny ilazana ireo asan'Andriamanitra izay nomena ny mpino tamin'ny alalan'ny fanahy masina. Andeha ary ho jerentsika anio ry havako amin'ity mofinaina ity,
ny toetra na ny karakteristika maha izy azy a zany karisma na ny fanomezam-pahasoavana izany. Voalohany a ny fanomezam-pahasoavana dia avy amin'ny fanahy. Ny fanomezam-pahasoavana dia avy amin'ny fanahy. Rehefa mamaky ny 7:1-10 isika de hitantsika eo fa ny fanahy masina no fototry ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Ny fanahy masina no loharano sady mampiboboky no iorenan'ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Koa na de zarazaraina ho samihafa araka ny karazany avy sy amin'ny endriny samihafa zay ahitantsika azy aza ny fanahy masina de ny fanomezam-pahasoavana de miorina ao amin'io fanahy masina io avokoa. Maka ny endriky na ny toetra n'Andriamanitra tokana lay telo zay iray ny maha izy azy ny fanomezam-pahasoavana hitantsika eto. Fantatsika rehetra Andriamanitra dia telo zay iray, tokana izy fa miseho amin'ny endrika telo. De tahaka izany koa ny fanomezam-pahasoavana zarazaraina ho samihafa fa samy miorina ao amin'ny fanahy iray avokoa. Ambaramantsy ry havako malala fa zava-panahy ny fanomezam-pahasoavana. Amin'ny maha zava-panahy azy dia fantatra fa asan'ny fanahy masina eo am-pino ny fanomezam-pahasoavana. Zany hoe ny mpino izay manaiky ny asan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ihany no iasan'ny fanahy masina ka mandray ny fanomezam-pahasoavana. Averiko, ny mpino izay manaiky ny asan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ihany no iasan'ny fanahy masina ka manana ny fanomezam-pahasoavana. Arak'izany dia mazava ry havako fa tsy maintsy miorina ao amin'ny fanahy masina ny fanomezam-pahasoavana. Ny fanomezam-pahasoavana dia avy amin'ny fanahy masina, tarihin'ny fanahy masina, tsy afaka miala amin'ny fanahy masina. Zany hoe ho fampiaratsika azy zany de mazava fa matoa Andriamanitra manome ny fanomezam-pahasoavana ho an'ny mpino de fanomezam-pahasoavana entina hanomezana voninahitra azy Andriamanitra zany. Fanomezam-pahasoavana entina hanatonana kokoa an'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana. Aoka tsy ho disontsika ry havako mahakasika ny toetra ny eglizy karismatika. Fa ny antsoina hoe eglizy karismatika de ireo fiangonana zay miaina ny fanomezam-pahasoavana dia tsy afaka manindrahindra tena, tsy afaka mitory tena, tsy afaka mihevitra ny tenany ho ambony eo anatrehan'ny fanahy masina. Tsy afaka miala amin'ny fitarihan'ny fanahy masina na oviana ny olona manana ny fanomezam-pahasoavana. Ary zany zavatra zany ry havako malala no hitarihanantsika mpino, atsapahantsika fa tena asan'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana ary anehoany ny mpino ny fananany sy ny fankatoavany sy ny fitarihan'Andriamanitra azy eo amin'ny fiainana izany fanomezam-pahasoavana izany. Ho aseho mandrakariva ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpino. Ny fanomezam-pahasoavana hoy isika dia avy amin'ny fanahy. Avy amin'ny fanahy maneho ny asa tokana, maneho ny maha-Andriamanitra tokana an'Andriamanitra telo zay iray.
Fa ny zavatra faharoa zay jerentsika ihany koa ry havako malala ao amin'ilay toetra ny fanomezam-pahasoavana dia hitantsika fa mifameno ny fanomezam-pahasoavana. Mifameno ny fanomezam-pahasoavana. Fanao ny apôstôly Paoly matetika ry havako no manao fanazavana amin'ny alalan'ny fanoharana, ary indrindra fanoharana mahakasika ny tena, mahakasika ny tenan'ny olombelona zany. Asa raha tsaroantsika, nisy fotoana ny apôstôly Paoly nanazava ny momba ny fitiavana tamin'ny alalan'ny tena, manazava ny momba ny fiangonana amin'ny alalan'ny tenan'ny olombelona. Ary eto dia hitantsika fa azavain'ny apôstôly Paoly amin'ny alalan'ny tena na ny vatan'olombelona indray ny fanomezam-pahasoavana. Amin'izany dia azavain'ny apôstôly Paoly fa mifameno tahaka ireo singa rehetra amin'ny tena ny fanomezam-pahasoavana. Amin'ny tenan'ny olombelona dia misy ny tanana, misy ny tongotra, misy ny loha, misy ny vatana, misy ny maso, misy ny sofina sy ny sisa sy ny sisa. Amin'ireny rehetrareny no anazavan'ny apôstôly Paoly fa tsy misy akory ny singa manan-danja kokoa ary hisy ny singa ambanimbany kokoa, fa ny fifamenon'ny singa amin'ny tena no mahavatany olombelona ny olombelona. Ary toy izany koa ny fanomezam-pahasoavana. Tsy misy ny fanomezam-pahasoavana ambony kokoa na ny fanomezam-pahasoavana ambany kokoa. Tsy misy ny fanomezam-pahasoavana azo ahilika, fa ireo fanomezam-pahasoavana rehetra izay nomen'ny fanahy, nomen'Andriamanitra dia miara-miasa avokoa, mifameno avokoa, satria samy avy amin'ny fanahy avokoa. Fahadiso-kevitra tao amin'ny fiangonana tao Korinto manko zany ry havako. Ny hevitra sy ny eritreritra fa toa zava-baovao, toa tsy mbola fahita firy, toa azo omena lanja ambony kokoa ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha oharina amin'ny faminaniana ohatra na oharina amin'ny fitoriteny. Tsy misy ny fanomezam-pahasoavana izay manana lanja ambony kokoa noho ny hafa, fa mifameno avokoa toy ny fifamenon'ny tena eo amin'ny vatan'olombelona zany, hiaraka hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra sy ny voninahitr'Andriamanitra. Ry havako, tahaka ny fifamenon'ny singa amin'ny tena arak'izany dia mifameno koa ny fanomezam-pahasoavana rehetra nomen'Andriamanitra. Natao ampiray sy ampiombona ny fiangonana, ny fiarahamonina kristianina, ny fanomezam-pahasoavana fa tsy sanatria hanilika ny hafa na hampizarazara sanatria ny fiangonana. Samy miasa amin'ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy ny tsiraray, ary tsy hitomany randrana tsy manendrika ny tena. Ny maso tsy hitomany hanao ny asan'ny sofina, na ny sofina hitomany hanao ny asan'ny maso. Ny tanana tsy hitomany hanao ny asan'ny tongotra, na ny tongotra hitomany hanao ny asan'ny tanana. Dia tahaka izany koa ny fanomezam-pahasoavana. Misy ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fiteny tsy fantatra, misy ny fanomezam-pahasoavana amin'ny teny fahendrena, amin'ny fampianarana, misy ny amin'ny fitoriteny, misy ny amin'ny fametrahan-tanana, misy ny amin'ny fanasitranana samy hafa izay ananany ompino. Kanefa ireny rehetrareny dia miara-miasa, mifameno, fa tsy omen'Andriamanitra akory ho an'ny olona anankiray avokoa ny fanomezam-pahasoavana rehetra. Tsy misy ny afaka mihevitena fa fanomezam-pahasoavana afaka mandeha irery, fa tsy maintsy mifameno sy miara-miasa avokoa izy rehetra. Arak'izany ry havako malala dia ambara
fa tahaka ny fifamenon'Andriamanitra telo zay iray: ny asan'Andriamanitra ray, ny asan'Andriamanitra zanaka, ny asan'Andriamanitra fanahy masina, na de tokana ary izy de miseho amin'ny endrika telo ary manana asa mifameno, de tahaka izany koa ny fifamenony ny fanomezam-pahasoavana eo anivon'ny fiangonana. Raisintsika araka izany ry havako malala fa tsy afaka mandeha irery ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny Tompo atsika, fa tsy maintsy miara-miasa isika. Ary ao anatin'izany dia asongadina mandrakariva ihany koa fa mifameno ny asan'ny mpino. Makataratra fotsiny ny asan'Andriamanitra arak'izany. Ny asan'ny mpino koa dia ampahirezana antsika tsiraray avy hiaina sy aloka eo ambany fahasoavan'ny Tompo teo. An'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao zay ny amin'izany teninao zay omenao mampiseho ny momba ny fanomezam-pahasoavana ahafahan'ny fiangonana manitsy ny diany, ny mpino hiverina amin'ny fanomezam-pahasoavana marina, miorina ao aminao, miorina ao amin'ny fanahy, tsy miorina amin'ny traikefa-piainana manokana na amin'ny fahazarana. Eny, tsy miorina amin'izay kisendrasendra na heverina ihany koa fa ho fahalalana na filozofia samihafa n'izao tontolo izao. Indray Tompo ampiasa izany araka ny sitraponao, hanaiky ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay misy ao anatin'ny fiangonana. Ry Jesoa malala sy zoky tianay io, ankehitriny izay dia mivavaka manokana ho an'ireo rahalahinay, anabavinay, ireo kristianina izay ao anatin'ny aretina ankehitriny, ao anatin'ny tsy fahasalamana, amin'ny toerana rehetra misy azy n'aiza n'aiza. Vangio manokana Jesoa, raha nanota izy dia avelao ny elony. Ary raha sitrakao dia kasio amin'ny tananao ny rofon'aretina hampitsahatra ny fisentony. Fa ianao Andriamanitra ny malala ny hevitra hiverana azy. Fa mivavaka ihany koa izahay ho an'ireo izay manam-pahoriana ao anatin'ny alahelo sy ny tomany ny ranomaso ankehitriny. Tompo mamangia azy ireny ka ome fitsaharana ny fanahiny. Fa mivavaka ihany koa izahay Tompo ho an'ireo izay noana tsy mangetaeta ny fahamarinanao, miaino vavaka ka mamalia. Ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra, ataonay izany vavaka izany amin'ny finoanay sy ny fankatoavanay anao, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ho anao ny dera sy ny voninahitra, ary amin'ny anaranao nanaovanay sy angatanay izany vavaka izany. Amen.